ny 7:20 Jakoba 5:7 dia hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe misy azo pahoriana va eo aminareo aoka izy hivavaka, misy faly va aoka izy hihira fiderana. Ao amin'ny vavaka zany Andriamanitra midina mamaly atsika. Mivavaka dia firesahantsika amin'Andriamanitra. Efa itsika tsy injery zany. Fa raha mandinika ianao raha misy olona saina misafidy dia miresaka ny tiany noho ny vavaka. Misy olona mahavita mandany telefona crédit 10,000 ariary tsisy 2 minitra ny hinanany an'izany rehefa hiresaka izy. Fa rehefa hivavaka indraindray eo amin'ny 2 minitra eo dia efa misakady lany crédit sahady. Militsika mandikan'izany hoe fa maninona ary rehefa mivavaka dia kamo, fa maninona rehefa hiresaka amin'olona dia mazoto. Misy fotoana ianao zao miresaka amin'olona raha misy olona mifanena aminao na mety dia eo indraindray ary ianao tara mihitsy variana resaka teto. Dia jereo fa tsisy olona tsy mahay miresaka izany. Fa matoa ilay olona izay tsy mona dia mahay miresaka ilay olona. Fa amin'ny karazany avy. Dia jereo tsara fa eo amin'ilay tena haitsika indrindra nataon'Andriamanitra hanampiana antsika. Tsisy olona tsy mahay miteny izany, mahay miresaka daholo. Dia izay no nahatonga an'Andriamanitra ny teny hoe ao anatin'ny vavaka no mahatonga an'Andriamanitra hifandray amintsika. Satria io ny zavatra tena haitsika. Manao sakafo indraindray mety tsy dia hainao loatra. Mety ohatry ianao tsy dia kapokako iny. Manao tsy haiko hoe mihira na tsy fantatra hoe manao inona mety tsy dia hainao. Misy ny fa ny miteny dia hainao. Hainao daholo no miteny satria izay mihitsiny nanaovan'Andriamanitra an'io vavantsika io. Tsisy olona zany hoe tsy haiko miteny, za tsy mahay miteny. Tsisy an'izany fa mahay miteny daholo ny olona, izany hoe tokony hivavaka daholo ny olona zany. Ao amin'ny vavaka Andriamanitra midina mamaly atsika satria vavaka dia firesahantsika amin'Andriamanitra. Raha mandinika ianao rehefa ianao zatra mivavaka foana dia misy fotoana tapika ianao lasa tsy mivavaka tsony tapika indray dia na ianao aza maheno hoe way ohatran'ny misy zavatra vida be aty anatiko izany, ohatran'ny tsy milamina izany, za nge andro any maraina tsy mba nametraka ny androko tamin'i Jesosy akory e. Dia indraindray ary ianao lasa manamaly te ka izay ngamba nahatonga an'ity, ka izay ngamba nahatonga an'ity. Hitanareo ilay izy satria misy zavatra tsy ampy tao. Davida mpanjaka nanana an'izay fahafantaran'izay hoe mahita ny tenan'Andriamanitra izy rehefa mivavaka aminy. Rehefa mivavaka Davida dia tena ohatra mahita an'Andriamanitra izany izy. Rehefa nandalo ady izy izao hoe lasan'olona ny vadiny aman-janany dia tsy niady tamin'ireo olon'ireo izy aloha, fa lasa izy nandeha niresaka tamin'Andriamanitra hoe vavaka, tao anatin'ny vavaka hoe andeha ve za? Ampianao ve za nenjika an'ireo? Mety ve? Hitanareo ilay izy dia naheno an'Andriamanitra izy ny teny taminy avy eo hoe mandehana. Indraindray tsika eo amin'ny fiainantsika mandeha aloha foana aloha dia izay vao mivavaka. Ohatran'izany izao raha misy olona miaraka amin'olona izy ohatra dia efa ataony ihany aloha izay ataony dia rehefa avy eo nisy problème tapika dia izay izy vao manontany an'i Jesosy hoe entina mivavaka fa mety ve ty fa ohatran'ny misy korotana be mantsy amin'izao. Tanako ilay izy izany hoe ilay izy tsy hoe diso ianao raha nanao an'izay, fa ny zavatra tena tian'Andriamanitra hitondrana antsika dia izao eo amin'ny fiainana mety mboam-bavaka foana aloha. Na amin'ny asa aman-drarahanao, eny fa na dia hiresaka amin'ny vadinao ary ianao indrindra fa hoe misy décision raisina na ohatran'izany antsika vehivavy dia ndana mivavaka aloha. Hoe mialohan'ny resahako amin'ity vavaka fa tsy tonga dia hoe izao dia inona ny zavatra mitrana rehefa tsy ekena ilay hevitra nomenao iny dia ny zavatra ataonao voalohany sosotra be mihitsy ianao. Tena sosotra ianao satria hevitrao ilay izy. Fa rehefa mivavaka ianao ka tsy nekena ary ilay izy dia jereo fa tsy sosotra izany ianao. Fotsiny izy ianao izay no nangatahako tamin'Andriamanitra, izay izany. Ohatran'ny hoe matoa izany ity Jesosy ekena dia izay izany ny sitraponao. Hitanao ilay izy misy ady be dia be vesatra be dia be miala izany eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray rehefa olom-bavaka ilay olona. Fitenitsika foana hoe andeha hivavaka.
Fa zao vitsy ny tena manana fiainam-bavaka. Mivavaka zany tena fiainana mivavaka izay mahatonga anao lasa tsy manaonao foana tsony. Rehefa olom-bavaka tsy ratsy saina tsony, tsy tia mifaninana, tsy tia reny toetra rehetrarehetra reny dia vokatry ny tsy fahampiam-bavaka daholo. Te hisongadina, tanareo ilay karazana ratsiratsy rehetrarehetra reny. Rehefa tsy ampivavaka ny olona dia miaina amin'ireny zavatra rehetrarehetra reny. Dia izay mahatonga antsika hoe Jesosy hitako ny tokantrano hatramin'izay hitako ny fiainako manokana, hitako ny zavatra rehetra indraindray ohatrany tsy mety satria tsy nandehanako am-bavaka. Matetika tsika rehefa misy zavatra mitrango amin'ny fiainantsika hoe tsy tanteraka ilay izy ohatra. Dia eo tsika vao hitako mihitsy fa tsy sitrapon'Andriamanitra nefany efa be dia be ny fotoana lany tamin'iny. Fa raha ohatra zao ianao ka nametraka am-bavaka tamin'Andriamanitra dia tsy nanomboka akory iny. Dia tonga dia nijanona ilay izy. Misy hery zany ao anatin'ny vavaka, tena misy fanampian'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Jobany hoe fakazara mitsitoza izy dia maninona? Iadanareo. Inona moa ny fakazarantsika amin'Andriamanitra? Dia amin'ny alalan'io vavaka io. Davida mpanjaka ozy izy teo dia nahita ny tenan'Andriamanitra izy rehefa mivavaka sy nitarainana miresaka aminy satria mahalala Davida fa miaino azy Andriamanitra. Ka ho an'ny olona efa zatra mivavaka sy miaina amin'ny fiainam-bavaka dia tena tsy mahatsiaro mandeha irery izany. Fa tena manana fahatsapana foana izy fa eo anilana Andriamanitra. Dia rehefa eo anilanao Andriamanitra dia iny no manampy anao tsy hanaonao foana. Iny no manampy anao tsy hiteniteny foana. Hoy izy Davida hoe aiza moa ny tany tsy ahitanao na midina any ambany lalana makaiza dia any foana ianao. Ka ny olona mpivavaka ihany no afaka manana izany fomba fijery izany, manamarina ny antony ivavahany eo amin'Andriamanitra. Bediabe ny olona samy manana ny antony tonga eo amin'ny fanatrehana izy dia hoe mba azo vola, mba enti ny zavatra rehetra. Fa misy karazan'olona koa rehefa tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy dia mieritreritra izy hoe mba tena ahitako anao Jesosy, tena mifanakaiky be aminahy. Dia rehefa tena olo mivavaka tsika dia manana an'izany fahatsapana izany. Dia tsy sarotra ao anao tsy misakady intsony ianao rehefa mivavaka. Afaka mitokana ianao mandritra ny fotoana maharitra satria fantatrao fa tsy miteny irery ianao fa misy miaino anao. Fa mahatonga antsika kamo mivavaka tsy manana an'izay fahatsapana izay tsika hoe Jesosy ange miaino anahy izy ange efa niteny atsoy dia hovaliako ianao, atsoy amin'ny andro fahoriana naiza zany etsotsika an'Andriamanitra dia mamaly antsika izy. Misy zavatra tokony esorina zany ao anatintsika ao fa azarana tsy tia mivavaka. Be dia be ny olona tia mihaino hira fiderana, tia mijery film evangelika fa tsy tia mivavaka. Dia jereo tsara fa tsy asen'ilay devoly tia mivavaka mihitsy izy satria raha vao mivavaka izy dia lasa maivana ny entana. Maivana ny entana satria manomboka ho entin'Andriamanitra ilay entana. Hitanareo ilay entan-jaray mora zaka. Manomboka zarainao amin'Andriamanitra ilay entana. Jesosy ilay izao manomboka mangataka amin'Andriamanitra ianao hoe diovy ny foko. Ahoana moa ny elantsika amin'ny fahazaran-dratsika raha tsy amin'ny alalan'ny mivavaka? Izay no tiako zaraina androany hoe important be mihitsy izany hoe tena vavaka izany. Ianao tena mila mivavaka ianao. Isan'andro naiza lehanao mahaiza miresaka amin'Andriamanitra. Amen. Dia ny zavatra tokony esorina voalohany indrindra amintsika izany dia ny fahazarana tsy tia mivavaka. Fa aokantsika tena hivavaka amin'ny fontsika tokoa. Fa rehefa tena mifankazatra amin'Andriamanitra tsika dia haitsika hoe way Jesosy za ve mivavaka nefa ny foko maloto. Za ve mivavaka? Izay nge mahatonga Baiboly ny teny ny elokareo ozy izy ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra dia maninona ozy izy? Lasa tsy mihaino izy. Dia misy fotoana ianao mivavaka ihany fa tsy mihaino izy satria izy tsy afaka mivoaka amin'ny teniny. Izy ao anatin'ny teniny ihany. Ka raha tiantsika ny ahita an'Andriamanitra dia izao miditra ao anatin'ny teny aloha. Dia iny teny iny avy eo navadika vavaka. Jesosy fa maninona ny ohatran'izao ny zavatra ataoko? Rehefa hitondram-bavaka olona ianao, jereo tsara ny tenanao aloha. Izany nijerevana an'izany tsy hoe jerijerena amin'ny fitaratra. Fa nijerena an'izany jerena amin'ny vavaka. Ao anaty vavaka ianao mahafantatra anao.
ao anaty vavaka ianao mahafantatra ny zavatra ataonao hoe inona tokoa ty ataoko ty fa ho an'ny olona manao fahadisoana foana tsy mivavaka mihitsy izy fa rehefa mivavaka ianao dia manomboka tonga saina ianao Jesosy le teniko teo ne Jesosy tena tsy mety le tsy teniko nandratra ny vadiko teo tena tatao poky Jesosy tena fantatro fa hitanao fa tena nanambany ao anaty vavaka daholo ny afantaranao an'izany fa ho an'ny olona tsy mivavaka lazainy fa izy ny anjely fa nielatra fotsiny sisa tsy mipotra kely sisa dia voaka ny elatra satria mieritreritra izy fa mety daholo ny zavatra ataony ho an'ny olona tsy ampivavaka dia mandinga ny olona rehetrarehetra manao fahadisoana daholo fa ny tena tediavin'Andriamanitra dia enao manaiky ny fahadisoanao dia nefa ianao tsy afaka anaiky ny fahadisoanao raha tsy mivavaka ao anaty vavaka tsika ny mahafantatra hoe hoay tena tsy mety izany fiteniko izany tena tsy mety izany zavatra ataoko izany tena mangalatra ato an-trano rehefa ao anaty vavaka ianao dia mifanamasina manitsy anao andramo ange tena boridano eto hoe fanahy masina fa tena ray segondra ianao dia tena boridi fatany daholo ratsy taina ty fa tonga toy ianao ay ve na ianao raha taitra hoe ay mo dia atorony ianao ilay izy le nanaovanao an'ilay olona dia le ohatra an'izao dia atorony daholo izany mahafinaritra indrindra rehefa mivavaka dia tena miteny amin'Andriamanitra tena reto ary afa-tsokafo eto ary ny atao poko tena tsy nety kosa aloha tena zao aloha tena azonareo le izy miresaka amin'Andriamanitra ry havana tena mahafinaritra indrindra fa andramo ange mety tsy mahita fi ianao satria ianao tonga dia mieritreritra hoe ameo ariary zato eto am-pandriana dia tsy azonao le ariary zato dia lasa kamo ianao hiresaka amin'Andriamanitra fa andramo ane raha rehefa mitokana ianao raha voa tonga dia teneniko hoe aboridanao eto hoe za rery ny eto tsinona fa tena tonga dia hitanao daholo hoe le zao fetsarambela tsy tary le ty le zao le nandainy tonga ireny dia voaka daholo dia eo ianao voagaga hoe andrekaiko tena enjana kay ty za ty dia iny ianao dia latsaky mifomezana eo amin'izay ianao dia mifona amin'Andriamanitra manao rehefa avy tena mifona Jesosy fa kay tena hitanao miala daholo le fanomezantsiny an'Andriamanitra kay normaly ianao raha tsy namaly anahy kay tena zao kay le izy lasa torony ianao daholo hoe hitanao ny antony tsy natonga an'ity ny antony tsy napety an'ity nandeha alohan'Andriamanitra ianao misy fotoana ane tsika ray aman-dreny raha ohatra an'izany toetrantsika tonga dia mieritreritritsika hoe ry lehilahy ry mety amin'ny zanako dia raha vao tsy mety iny tonga dia tsy tianao daholo izy menakavy alefanao daholo ty zavatra rehetrarehetra ty hitanareo fahadisoana be daholo izany fahadisoana be daholo izany tonga ianao dia lasa dia fa rehefa mivavaka ianao tonga dia atoron'Andriamanitra anao izany tena tokoa moa Jesosy izany resaka tokantrano izany ianao no namorona an'izany moa Jesosy za tsy tokony mieritreritra izany fa zavatra tokony ataoko izao dia mivavaka ho an'ny zanako Jesosy ampifany anao amin'ilay tena anjara voatendry ampifany anao amin'ilay tena tokony ho izy ampifany anao amin'ity ampifany anao amin'ity mety manana fikasana ianao fa raha fikasana tsara ilay izy tsy tokony hampanotanao amen eo amin'ny asa aman-draranao ao atokantranonao tena ameo lalana mihitsy mivavaka andeha mahafantatra mihitsy ny lehilahy indray hoe tena mpandainga be ao an-trano fa raha tsy mivavaka ianao tsy fantatrao izany dia renao mihitsy hoe milaza ianao fa tia vadinao nefa fa raha vao tsy mivavaka ianao tonga dia vao maika ianao efa tia mbola indray raha ny amarinanao fitiavana ny tony efa takininina nefa mbola inona ihany lasa misy an'izay fa rehefa mivavaka ianao tena heninao mihitsy hoe tena diso tena lasa mahay miaika ianao mahay izany ange ny sarotra indrindra amin'ny olona miaiky ny fahadisoana izany kanefa n'izay olona izay tediavin'Andriamanitra Andriamanitra tsy miaraka amin'ny olona mpanamary tena fa miaraka amin'ny olona izy manitry tena ny ianao izany raha vao tsy ampivavaka ianao dia tsy manana an'izany fanaitretena izany mihitsy tsy afaka hiteny amin'ny eo akaikinao ianao hoe tena diso ilay zavatra nataoko teo amen nisy fotoana izay famarinana raha izay aloha mba zaraiko avy ny rava sekoly teto dia ozy izy taty very moa iny le manome bakiraro anahy ohatran'izany bacolon ohatran'izany dia ozy izy mantsy anahy nety tamin'ny mama ve le izy eny eto hoe le izy
mbola tsy nijereko avilo aty mbola tsy nijereko ilay izy fa azonareo ilay izy ny devoly tena mampianatra anao mihitsy izy hiala fa rehefa ampivavaka ianao dia iny vavaka iny manondro anao nandenga kely angenao teo le izy ara mbola tsy nijerenao akory dia le natao famezana fotsiny fa jereko rehefa tonga any an-trano nety nefa ve le nety be kia nety be satria zany hitanako hoe misy an'izay mihitsy ny ao andohantsika ao hoe sao dia tezitra le olona sao dia zay le izy hoe ame fahafahapoan'ny olona fa tsy hijoro an'Andriamanitra nefa izay zavatra izay raha tsy mibebahana dia manimba zavatra be dia be rehefa avy eo amen dia mila tsika tena mijoro an'izany tsika nefa tsy afaka hiaina an'izany raha tsy hoentintsika mbavaka hoe mbavaka mihitsy ianao fa rehefa mivavaka ianao dia miteny amin'Andriamanitra fa nay masonao atoroy javy tena vehivavy mendrika an'ity tokantrano ity dia tena atorony ianao hoe tiany tsy mety aminao dia retony tsy mety aminao dia rehefa mandinika an'ilay izy amin'izay ianao dia ohatry ny mahatsiaro an'ilay ary le nataoko ohatry le zaza tsy ampisaina le olona ohatry ny tsy ampisaina hitanao tsany amin'ilay nahitana fianarana zany ilay fahendrena kay ianao zany mieritreritra hoe olona nahita fianarana be diplôma fa rehefa tena mandinika ianao kay vendrana be satria zavatra kely ohatr'izany ve dia tsy takany dia tiana tonga azy tezitra be dia rinona tonga azy ohatry satria kay le izy le rehefa miaraka amin'Andriamanitra tsy ny eto tany mihitsy no mikonty fa feno hivavaka fotsiny ianao tsy maninana tsy afaka CPR ianao fa feno hivavaka fa rehefa feno hivavaka ianao tahaka n'inona fahendrena omen'Andriamanitra anao amen raha mandindinika ianao zany Joseph zany nge raha tena jeroany tantara 17 ans izy mitratra tamin'le nanatarea tsy haiko hoe afaka baka ve zany izy tsy haiko aza tsy teny akory aza mianatra indray ianao adalanao zany fa zao teny aminao hoe ohatry ny ahoany zany fahaizan'Andriamanitra mikarakara amin'ny fiainan'ny olona anankiray zany rehefa hiditra tsehatra izy nefa tena napiaiky ny farany izay manam-pahaizana zany fahendren'izany Joseph zany hoe tena toa dia fehezo ho firenena iray io tsy nisy doktorat teo tsisy ninninona tiako tenenanao hoe taky ninona ny olona rehefa fe mivavaka dia ho fenon'ny fahendren'Andriamanitra taky ninona zany fahendren'Andriamanitra mitobaka any aminao zany ka ianao nitoko tianao sady mianatra miampy fahendren'Andriamanitra efa tsy hitako tsony zany izay hitananao fa tsy haiko tsony efa dia fiara aminao zay amen ka te hiteny amintsika hoe zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika kristianina zany mivavaka izany misy zavatra mety hitenanao hoe tsy ambara telo tsy ambaran-droa fa ambarao amin'Andriamanitra le izy resao amin'Andriamanitra izay mavesatra aminao ndraindraiky itsika ohatra misy malala fomba loatra sao dia reraka ny tompo aloha izy tsy kotabaitsiny tsy ohatr'izany izy fa naiza misy anao ninona nataonao dia resao foana izy naiza andehananao dia manana firesa mba tsy hanaonao foana ianao ny olana indrindra ne dia le fanaovanaovam-pony fa rehefa miaraka amin'ny tompo ianao dia misy mampatsiahanao ozy izy ny tenin' Jesosy izay hoe zaho ozy andefa mifanahako dia tsy ianareo ozy izy ny hiteny hanokatra ny vavanareo fa mifanahy ozy izy ny bitsika aminareo hoe tia teneno dia amin'izay ianao tsy mandratra olona amin'izay ianao tsy manaonao foana amin'izay ianao tsy miteniteny foana amin'izay ianao tsy rehefa feno vavaka dia taria amin'ny fanahy ka tiako tsapatsika izany hoe toetra an'Andriamanitra zany Andriamanitra dia tena tia olona mivavaka be mihitsy izy satria olona mivavaka zany tsy miavinavina amin'Andriamanitra tsy miavinavina amin'i Jesosy raha misy olona tena tsy tiantsika indrindra dia ilay olona miavinavina ireny hitanareo ilay arabaina dia tsy mamaly dia inona ohatry eny enao moa zany mety tsy tezitra mampime koa ty fa mandrapa tonga an'izay aloha zany ndraindray anao tezitra hoe ivy anga arabaina dia tsy mamaly dia nefa ohatr'izany mihitsy nataontsika amin'i Jesosy tena tsy miresaka miavinavina tsy mba miteny akory tsika hoe bonjour Jésus na maraina ary hoe manahoana Jesosy tena mitsotra anao fa namety tsisy an'izany miavinavina be tsy miarabolina be tsika mihitsy ny zanakitsika rehefa tsy miarabolina reny le misy vahiny dia ndraindray zareo le menamenatra dia tsy miarabolina rehefa tsy malala fomba be tsika ohatran'izany nefa tsika ary tsy miaraban'i Jesosy akory nefa dia olona mitantana hitanareo amin'izay hoe raha vao tsy mivavaka ho ahy ianao dia hoenina foana amen jareo tsara
Davida nresahantsika teo hoe izy nampahomby any Davida dia olom-bavaka foana izy. Ninona nataony dia nentiny teo amin'Andriamanitra foana, vavaka foana izy. Ka misy zavatra tokony iainantsika zany dia olom-bavaka. Jesosy Kristy Tompo dia olom-bavaka koa izy fa tsy nijanona tamin'ny zanak'Andriamanitra. Raha ianao angamba teo amin'ny toeran'i Jesosy dia za rehefa tany an-danitra nidina taty za tsy mila vavaka fa hainy raiko daholo ny zavatra rehetra satria zahako ambony zany e. Dia tsy mila mivavaka fa nefany vao maika tena miporifon'i Jesosy hoe fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Io Jesosy Kristy io dia olona zanak'Andriamanitra. Io nahazo ny teny tena rehefa natao batisa izy dia naheno feo mivoaka avy any an-danitra hoe io ny zanako malalako izay sitrako izy ny henoy. Raha ohatran'ilay olona be zesta reny zany dia fa tsy mila mihaino haino, tsy mila mivavaka intsony fa efa izy ny aty. Fa zao Jesosy vao maina nitry tena teo tongotry ny Tompo, teo tongotry ny rainy. Za ozy izy tia ny ray, za tsy maintsy miresaka aminy, za tsy maintsy manao izay sitrany. Hay zany nanana tahotra ihany Jesosy hoe mety hanaonao foana raha vao tsy manana firaisana amin'ny ray. Ny ray atao amiko mandrakariva satria za manao izay sitrany. Naninona izy mivavaka an'izay nangataka tamin'Andriamanitra izy mba tsy hiainany amin'izany fakapanahy zany, mba tsy hiainany amin'izany fahatezerana zany, mba tsy hiainany amin'izany fahadisoana zany. Dia zao nanana firaisana tamin'ny rainy foana izy. Dia izay no reharehan'i Jesosy. Jereo tsara fa n'aiza misy anazy dia mandeha mitokana vavaka foana izy. Vavaka foana Jesosy hampahomby anazy. Jesosy nidina teto ambonin'ny tany tahaka antsika, mba olona tahaka antsika. Inona raha tsy mitovy amin'ny Jesosy ianao tsy mandova lanitra zany. Amen. Zany tsy tenitenena fotsiny hoe nareo andova lanitra ihany toloko amin'ny anaran'i Jesosy fa mandova ianao. Tsy izay fa mampandovanao an'ilay izy ilay fomba fiainanao. Manomboka vainao amin'izay fiainanao, manomboka ataonao fiainan-danitra. Manomboka hatreto mety tsy vitako ilay izy satria tsy izay no nanazarako ny fiainako. Firy taona zao zatra nanao an'izao, zatra ny aina ohatr'izao fa ampidiriko amin'izay Jesosy anelanelana anahy. Misy zavatra indray mety ataonao tsy sitrapon'Andriamanitra, mety tsy vitanao miala amin'ilay izy fa satria tsisy manampy ianao dia tsy vitanao rery ilay izy. Tsoy Jesosy. Jesosy tia fijangajangany ity miaraka tsika sy ianao fa ianao tsy hitondra anao ho any zany. Ianao mihitsy mila miady am-bavaka. Ianao mila mitolona mijery an'i Jesosy. Jesosy Kristy Tompo izay ivavahantsika dia tena olo mivavaka izy Tompoko. Hiatrehany an'ireo fanoherana rehetrarehetra. Eritrereto tsara izany hoe namanao zany, ianao no nanositra azy, ianao no mifidy azy nefa rehefa tonga ny fotoana dia nanda azy, namadika azy. Dia naninona Jesosy tsy mba tezitra tamin'ny Jodasy? Satria nahoana? Efa nentiny ambavaka ilay izy. Efa nentiny ambavaka ilay izy dia rehefa nitranga ilay zavatra dia izy indray no nalahelo an'i Jodasy dia nilazainy hoe sakaiza nono. Raha tsika kama zany efa niova ianao. Amen. Ka ao anatin'ny vavaka ihany no mampiova antsika fa tsy misy an'izany mihitsy hoe zao matetika raha olona indraindray zavatra kely tsy misy idirany amin'ny fiainanao akory dia fa iny dia fa tsy tianao intsony ilay olona ohatr'izany neny Jesosy Kristy Tompo nefa teto Jodasy zao dia tena fidiny meny hanina nandritra ny 3 taona tsy niasa. Tsy latsainy akory na indray mandeha ary. Fa dia tena hoe tiany daholo e. Rehetrarehetra ireo mpianan'ireo satria inona ny hery nananan'i Jesosy nanohatra an'izany rehetrarehetra izany satria izy mivavaka. Mety tsika indraindray mametraka fanontaniana ao anatsika efa maninona ary efa tia efa netao dia mbola hiova tratra indray fa maninona ary mbola manao an'izany satria tsy ampivavaka ianao. Fa rehefa mivavaka ianao dia hitanao tsara mihitsy hoe ity tsy sitrapon'Andriamanitra satria misokatra be ny antenninanao, misarotra an'ilay zavatra. Be dia be ny teny fikasana te ho tanteraka eo amin'ny fiainana-tokantranon'ny olona, eo amin'ny fiainan'ny olona fa izao tsisy vavaka dia tsy voaray ilay izy. Vavaka zany no halalanao ny refinao amin'i Jesosy. Io zany tsy miankina amin'ny hoe fandehananao be dia be mamonjy seminera n'aiza izay mpaminany tonga teto za tany foana. Tsisy idiran'izay le refinao. Hoe nisy tary dia za zao tena nanatrika an'iny, nanatrika an'ity, nanatrika an'ny tsisy idirany. Fa ny idiran'ny refinao amin'i Jesosy dia ny abetsaky ny fivavaka ao sy ny firaisanao aminy. Amen. Ka mila tsika vavaka no ahafantarantsika an'izany. Vavaka no ilazantsika koa fa tiantsika Jesosy. Tsy ny amin'ny zavatra ataontsika akory ny ahitana hoe tiantsika Jesosy fa voalohany indrindra
amin'ny vavantsika itenenantsika mivavaka hoe tiantsika Jesosy. Jereo tsara nge rehefa manolo tena ho an'i Jesosy ianao hoe maninona raha tonga dia toko atao tsaiko. Ko izy ange mahafantatra ny atao anatiko e. Ko maninona fa hoe atsangano tana izay hanolo tena ho an'i Jesosy ohatra. Dia jereo fa tsy maintsy miteny amin'ny vavanao ianao, miteny aminy fa hanolotra amin'ny fiainanao azy ianao, fa tsy afaka ataonao any an-tsainao ilay izy. Raha vao ataonao any an-tsainao ilay izy dia tsy mety, izay voalaza amin'ny Baiboly, amin'ny vavany itenenana an'ilay izy. Amen. Donc zany miandry antsika Andriamanitra, misy zavatra tsy navelan'Andriamanitra ho tanterahanao rery, fa misy zavatra tsy maintsy teneninao. Dia miteny amin'Andriamanitra ianao tsy afaka hiteny amin'ny vadinao hoe rehefa manao fanianana eny amin'ny altara reny dia efa atao poko. Fa jereo fa tsy maintsy tenenina ilay izy. Amen. Donc ianao tsy maintsy miteny ianao, za tsy mety raha vao tsy miteny ianao. Fa tsy hoe tsy misy vehivavy eny an-dalana dia dinidinianao ohatr'izao fotsiny. Raha izay nona koa atao. Fa tsy maintsy miteny ianao hoe tiako ianao dia vonona any ampiakatra anao dia ohatr'izay ilay izy e. Dia resahanao ilay ho vehivavy hoe tianao na ohatran'izay dia mamaly koa ilay anankiray hoe hay efa tena sitrapon'Andriamanitra izany dia izaho koa izany tianao. Fa tsy hoe akory hoe vita jerijerevanao fotsiny ilay izy dia hoy izy ianao hoe efa atao poko. Ianao fa amin'ny fiainana mihitsy tsy mety, tsy maintsy mivavaka ianao tsy mety. Tsy mety raha vao tsy mivavaka. Vavaka anao fa antsika mihazona ny firaisantsika lalina amin'ny Jesosy. Fa tsy hoe efa vatany. Amin'ny vavaka tsika no miteny aminy fa tena mangetaheta azy. Amin'ny vavaka no iakofantsika amin'Andriamanitra. Hoe Jesosy tena mila anao ny fiainako, tena tsy mety raha tsy eo ianao. Avatao-ponao ilay izy dia mivoaka avy eo am-bavanao. Amen. Jesosy mihitsy moa no efa niteny antsika any amin'ny liokany efa haitsika tsy enjery iny tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Ka mahatonga ny olona lasa tsy mety ny fiainany satria tsy ampivavaka izy. Ny olona rehefa tsy ampivavaka dia tafiditry ny fielonany sy ireo toetra ratsy rehetrarehetra, reny zavatra rehetrarehetra mipopotra amin'ny fiainantsika faratsiny reny dia endriky ny tsy fahampiany-bavaka daholo reny. Reny zavatra rehetrarehetra reny. Ka rehefa tsy ampivavaka ny olona izany dia lasa manao foana dia ny efaranany aza manohatra ny sitrapon'Andriamanitra. Mitsangana mihitsy izy hanohatra ny sitrapon'Andriamanitra. Dia mety hiteny ianao hoe izaho mbola tsy nanohatra an'Andriamanitra. Izy nefa miteny fa maninona moa manohatra ny mpiavonavina izy fa manome fahasoavana ho amin'ny manetry tena. Hitanareo ilay izy dia ianao izany raha vao tsy manetry tena dia fijerin'Andriamanitra anao dia miavonavina. Inona moa izany manetry tena izany? Tsy manaiky azy amin'ny teniny. Rehefa miteny aminao izao Andriamanitra hoe ianareo vehivavy manaiky ny vadinao dia io tsy azo ekena. Dia manohatra an'Andriamanitra ianao izany. Rehefa miteny Andriamanitra ianareo zanaka manajasy ny rainareo sy ny reninareo dia ao anatin'izay zavatra izay misy fanekena. Iny no mitondra anao any amin'ny anjara voatendrinao. Iny koa no iainanao ahatonga ny zanakao ho endry rehefa tonga eo fitondrana indray ianao. Inge miovaova e. Androany ianao izao zanaka dia rapitsoko indray ianao ray aman-dreny. Dia izao ianao dia efa mamboly hoe izao no tiako ataon'ny zanako rehefa mba miteraka. Amen. Ho an'ny endry ihany no mahatakatra an'izany. Dia izay ilay tiako tenenina hoe rehefa mivavaka ianao dia omen'Andriamanitra anao ilay fahendrena. Hitanareo Solomona fa ny mahadiso ny olona raha vao mijery ny tantaran'i Solomona iny dia mody mangataka fahendrena satria maninona? Te hahazo zavatra. Dia ilay vavaka Solomona no tena tiako. Iny tena hoe tsy nieritreritra izy. Tsy nieritreritra mihitsy izy hoe hanana ninina aloha. Fa tena tao-pony Solomona tamin'iny dia tena hoe za ty hitondra an'ity fanjakana ity. Ahoana ny ahaizako hitondra an'ity? Ohatrantsika ilay ao an-tokantrano inge fanjakana kelinao e. Jesosy ahoana izany ny ahaizako hiteny? Ahoana ny ahaizako anao an'izao? Dia jereo fa tonga dia divitry ny fitiavan'Andriamanitra vao nieritreritra izany hoe hay misy olona mangataka amin'ny fahendren'Andriamanitra. Hitanareo be dia be izany ny olona mivavaka fa diso fangataka. Fa mivavaka tena tian'Andriamanitra dia ho an'ny olona izay te handeha ho endry ao anatrehany. Amin'Andriamanitra ny fitahiana izany tsy problema. Izay mahatonga antsika tsy mivoivoy an'izany intsony. Satria efa teny fikasana izany fa miditra ianao navoaka dia ho tahiana dia efa iny efa voasoratra. Mbola tsy teraka ianao dia efa nisoratana iny. Donc izany tsy hany izany ny olana. Hoe ho tahiana avy ianao sa tsy ho tahiana. Fa ny olana izao ahoana ny andraisanao an'ilay izy. Amen. So dia paosy kely anankiray izaly eto amin'ilay lobaky ny lehilahy ireny fe nandraisanao 2 miliara ohatra tsy atonina.
tsy miresa-bola andro any fa teny aminao hoe mifonao tsy omben'ilay fitiavan'Andriamanitra dia tsy tafiditra ilay izy. Andriamanitra ty ihany zakanao dia iny. Fa rehefa tena mitodika ianao tsy mijery an'izay, zay ny Solomona. Solomona tena nangetaheta izy hoe ahoana ny ataoko? Inona ny ataoko izy hitondrako an'ity firenena ity? Ahoana ny zavatra atao? Dia jereo fa tonga dia izy ary tonga dia name. Tonga izy dia name ondry arivo. Nalefany satria Andriamanitra ty ataoko an'izao. Ahoana ny ataoko mba valio re? Fa tsy niteny izy hoe mody angataka an'izay dia amin'izay mahazo fitahiana. Tsy nanao an'izay Solomona. Fa tena nangetaheta izy, tena nangetaheta izany fahendren'Andriamanitra zany. Ahoana ny fomba fiarahako amin'ny namako? Ahoana ny zavatra ataoko? Ahoana mba tena olona tena authentique, tena tsy misy fihetsarambelatsy? Dia jereo fa natoron'Andriamanitra anazy ilay izy. Ary izy tena nakasika amin'ny fon'Andriamanitra. Any alohanao na hatrany aoriananao izy tsisy ohatranao zany. Mba azonao ve zany? Tsy nangataka-kinona izy fa fahendrena. Ka mila mivavaka tsika. Ao anatin'ny vavaka ny ananantsika izany fahendrena tsika ngeza be amin'izao, ngeda be matavy be amin'izao fotsiny. Fa tsisy fahendrena. Tsisy. So ihany aloha fangeza. So dia lazainao fa hainao indray tiako tenenina eo. Fa zay mihitsiny. Hoe tena mijery ianao hoe Jesosy eo. Za ty mba miengeza, mielehibe ihany. Nefa indray fisainako. Tsy ao mihitsy. Ao anaty vavaka ny ahitanao an'izany. Ao anaty vavaka daholo. Be dia be ozy izy ateo fahasoavana. Tsy mipoitra mihitsiny. Satria tsy raisina mivavaka ilay izy. Amen. Ka rehefa tsy ampivavaka ny olona dia manaonao foana. Ao amin'ny Genesis 7:20 ny 9:10 dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe ary hoy izy hiverina aminao tokoa raha ho avy ny taona toy izao. Ary indro anana zazalahy Sara vadinao ary Sara nandre izany dia teo ambaravaranailay izay teo ivohan'ilay niteny. Hita tara hoe fa hainao tsara hoe namangy any Abrahama ny anjelin'Andriamanitra dia niteny taminy hoe hiverina aminao amin'ny taona tahaka an'izao izy mbola tsy mbola vao hanomboka ilay izy dia efa niteny le teny anjelin'Andriamanitra hoe hiverina aminao izy dia hananjanaka ozy izy Sara. Zany hoe mbola tsy namboarina akory ny Isaka dia efa niteny le anjelin'Andriamanitra hoe hanomboka eto amin'izay dia ho tonga amin'izay Isaka. Tiako ampaherezana anao amin'izany teny izany dia izao hoe mbola tsy nangataka akory ianao dia efa vonin'Andriamanitra manome zavatra anao izay mampety anao fa tian'Andriamanitra ianao hivavaka aminy. Jereo tsara Daniel ozy izy hoe vao nieritreritra hivavaka hifadianana fotsiny ianao ozy izy anatin'ilay 21 jours dia efa ok daholo, efa valide daholo zatra nangatahanao. Fa tian'Andriamanitra hitanareo tia olona vavaka Andriamanitra. Nieritreritra Daniel hoe hivavaka 21 jours ahako anapety ny zavatra rehetrarehetra zany hoe hitondranam-bavaka ny zavatra rehetrarehetra dia namangy azy Andriamanitra hoe vao nanomboka ny saina fotsiny ianao, vao nanomboka ianao dia efa tonga dia valiko ilay izy. Tanareo ilay izy ny fitiavan'Andriamanitra zany olona tia mivavaka zany. Teto zao Isaka dia ohatran'izay mihitsiny. Teo hoe Abrahama tena to dia teneniny zareo hoe mbola zao manomboka izao ary dia tonga dia ho avy amin'izay ny zanakao. Zany hoe mbola tsy nieritreritra, mbola tsy namboarina akory dia efa iofa fa ao izy amin'ny taona amin'ny miverina ny taona toy izao dia efa ok zany. Teny aminao hoe zavatra rehetrarehetra ilainao nge efa ok amin'Andriamanitra. Fa miandry anao izy mba hivavaka aminy. Fa tsy hoe ino mahatonga antsika tsy mivavaka intsony rehefa tsy tanteraka ny sitrapontsika. Amen. Mila tsika mivavaka amin'Andriamanitra mba hahatonga an'Andriamanitra hikarakara antsika. Izay no mahatonga antsika mametraka mivavaka ny zavatra rehetrarehetra dia Andriamanitra manatanteraka azy. Raha mandinika izao ianao amin'ny Genesis 2:20 ny 9:17 ozy ny ten'Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe dia hitahanao tokoa ary amaro dia maro ny taranakao ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra sy ho tahaka ny fasika izay any amoron-dranomasina ary ny taranakao ahazo ny vavahady ny fahavalony. Jereo tsara amaro dia amaro ny taranakao ozy izy dia tahaka n'inona ozy izy kintana sy ny fasika. Genesis 5:20 indray ny 9:20 ozy ny ten'Andriamanitra ary Isaka nangataka tamin'i Jehovah ho an'ny vadiny satria momby izy
Ary nenon'i Jehovah fangatahany tena nananaka Rebeka vadiny. So ihany Isaka fa tsy le medinedina tsy amin'ny nampany ireny. Ka hoe efa tahaka ny kintana sy ny fasikako. Jereo ny teny fikasana kintana sy fasika. Jereo izy nefa momba. Tanareo tsy avelana, tsisy zavatra avelan'Andriamanitra andeha ho azy izany ny fiainanao. Fa tsy maintsy miondrika ianao mivavaka. Vavaka ny andraisana an'ilay kintana sy fasika. Vavaka ny andraisana an'izay. Na meno ny teny fikasana fa vavaka ny andraisana an'izay. Dia izao hitan'ny Isaka fa momba vadiny dia tsy nametsiny an'Andriamanitra izy aizy kintana sy fasika. Azonareo lay izy fa lasa izy nekohaka tamin'Andriamanitra fa mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra. Amen. Teny aminao hoe ninona teny fikasana ho azonao dia aza medinediny ratsy amin'izany. Raiso mivavaka ilay izy. Amen. Raiso mivavaka ilay izy. Fa teto tena hoe ngamba mijany Abraham izany tena tsy hitako izay olona tsy tiany Abraham. Olona tena tian'Andriamanitra izy. Fa izao nahazo teny fikasana mamy be izy fa ny taranany dia tahaka ny kintana sy fasika. Vao nanambady ny zanany latokana nefa momba vadiny. Teny Andriamanitra hoe na nahazo teny fikasana ianao tsy ampedinedina anao fa ampivavaka anao. Amen. Rehefa mivavaka Isaka dia nataon'Andriamanitra niteraka ny vadiny. Amen. Ka io zany tsisy itenenanao hoe mpaminany sandokanina na ihany tsy marina tsara na ihany fa ny hitondrana amin'ny fiainanao dia amin'ny alalan'ny mivavaka ataonao. Amen. Mahafinaritra be no miteny hoe tao mivavaka fa tsara be koa miteny hoe vavaka ho anao Amen. Tiako tsapanao izany toetran'Andriamanitra izany, izany ny toetran'Andriamanitra izany. Izy tsy tian'ilay olona mamatam-boniny ireny. Izy tsy tian'ilay olona manana fahazarany ratsy ireny fotsiny miaraka aminy. Isan'andro mandeha mivavaka, mandeha tia fa tsisy fiovana mihitsy na kely ary. Tsy tiany ireny. Fa ny azy ny tiany na ilay olona tena hoe jereo nge tena namaky an'ity tamin'ny alina tena zao Andriamanitra. Andray izany tena atoronao ny toetranao. Tena manoro izy. Raisao anaty vavaka. Mety efa mety tsara ny tokantranonao, tsisy korotana, tsisy ninona tena sainkisainky. Fa izao tehirizo am-bavaka. Amen. Hoe tao am-bavaka ny zanakao. Vavaka izany anie fametrahana an'Andriamanitra fa tsy mahavita tena ianao fa mila azy. Izany anie ny dika mivavaka fa ny olona tsy mivavaka milaza fa tsy mila an'izaniza, tsy mila an'Andriamanitra. Fa rehefa ianao no miondrika mameno fotoananao iresahanao amin'Andriamanitra dia midika izany amin'Andriamanitra fa tsy mahavita tena ianao fa mila azy. Amen. Vavaka fametrahantsika ampahay azy momba ny anao sy ny tokantranonao. Mety tia ny vadinao be mihitsy ianao. Tsy laviny izany. Amen. Fa izao aza mijanona amin'izay fa mivavaha. Mivavaha foana. Mivavaha foana Jesosy raha ohatran'izany fitiavany izany. Ataovy mihoatra noho izany ny fitiavany ianao. Amen. Fa tsy io ianao dia mizesta be eo tsy aty izany. Mivavaka fanehoana fa tsy vitanao ilay izy. Fa mila fanampiana ianao. Tena Jesosy tena mila fanampiana. Mila fanampiana amin'ny zanako. Tena marina fa mety nahazo diplôma amin'ny fanabeazana ianao. Fa izao atsoy Jesosy. Atsoy Jesosy hanampy anao hanabe ny zanakao. Amen. Teneno izy hoe mila fanampiana ho Jesosy. Mila anao hanampy hitezako an'ireto zanako reto. Inona ny hoe tao mbavaka ry zareo. Aza-kivo manonona ny anarany isan'andro izany. Amen. Fanehoana fa tsy vitanao ilay izy. Izay ilay izy ka fotoana izao anaforetantsika ny lohalikitsika amin'izay. Ely izay nitsanganantsika izay. Fa izao aforeto amin'izay ny lohalikao hiresaka amin'i Jesosy. Aza miandry fotsiny ny olona hivavaka ho anao. Fa ianao mivavaha ho anao dia mivavaha koa ho an'ny olona. Jereo tsara ilay témoignage tamin'ny Zoma tena anisan'ny tena nakasika hoe ny taty Fanja. Rehefa mivavaka izy rehefa nijoro vavolombelona tamintsika izy dia izao hoe nisy fivitosana tamin'ny kibony hoe narary. Dia rehefa avy eo izy nieritreritra hoe andeha tady ho any amin'ny pastera. Ay misy zady tsy izay ny tadiavin'Andriamanitra. Amen. Tsy ratsy akory raha mandeha mivavaka ianao mihaino toriteny ohatra tsy ratsy izany. Fa misy zavatra tiako mba tena hoe hisariana ansanao fa nakasika ilay izy. Dia izao ny zavatra nitranga rehefa tena mivavaka izy tonga foana hitantsika foana izy tonga
présent foana izy eo mifanatrehana. Dia nefany rehefa mivavaka tamin'Andriamanitra izy dia Jesosy inona ty mahazo anahy? Maninona ny tratran'izao zavatra ao? Dia inona tenenin Jesosy tany? Problemanao izy tsy ampivavaka. Tsy ampy fotoana ivavahanao dia izao lasa miditra ny devolo manome aretina anao. Mipiditra zavatra tsy izy eo anatinao satria tsy ampivavaka ianao. Dia rehefa teo izy dia mivavaka. Dia niteny tamin'Andriamanitra hoe fona aminao Jesosy fa eny ara fa hivavaka amin'izay aho. Dia rehefa mivavaka izy dia hitantsika fa nisitran'Andriamanitra izy. Jereo tsara tsy ampy. Fa tonga avantsika fotsiny eo amin'ny fanatrehana. Enoantsika tenin'Andriamanitra fa tsy aplikenao iny raha vao tsisy vavaka. Raisinao ohatry ny tantara mampime roman fotsiny iny. Raha vao tsy ampianao vavaka. Fa jereo tsara fa inona na tonga ny aretina tonga tao anatinao izy Jesosy tsy ampy vavaka ianao, tsy ampy ny fotoana ivavahanao. Tena nomboka teo izy dia mifoha amin'izay foha amin'ny 12, foha amin'ny 2, amin'ny 4. Za tsy hiteny anao hoe foha azy ianao amin'ny 2, amin'ny 4 fa samy manana ny fotoana ny Andriamanitra. Fa te hiteny aminao hoe raha efa mivavaka ohatr'izany ianao ampio kely indray aloha. Fa jereo tsara fa Andriamanitra izany raha misy ny zavatra hidirany devolo amin'ny fiainan'ny olona dia tsy fampiam-bavaka io. Tsy fampiam-bavaka sekoly toarany indray vao tapitra ny fotoana vao tonga ianao. Tsisy an'izay aloha izao teo sao dia tsy tianao indray Amen. Fa izao te hiteny aminao hoe miombona-bavaka amin'Andriamanitra fa andro faran'izao. Amen. Fotoana izao tena iombonantsika amin'ilay mpaharentsika. Raha misy olona tena tianao hinamanana dia tsy ilay olona eritreretinao hoe iny nisy lelafanao. Aza mitsilelaka amin'olona izany. Dana mitsilelaka amin'Andriamanitra. Amen. Ny olona natao tiavina fotsiny dia najaina. Dia tsy hanaovanovana foana. Izay ihany dia ampy. Fa ny olona tsisy lelafana izany. Fa Andriamanitra ihany no tokony hisy lelafanao. Hanomezanao ny tsara indrindra avy any aminao. Hanomezanao fanomezana. Karakarainao. Andriamanitra ny tena tokony tianao be loatra noho ny olona. Amen. Dia Andriamanitra rehefa avy eo mampahita fitianao. Lasa ny olona indray misisika any aminao. Ohatran'izany. Dia ohatran'izany. Amen. Ka izay mila mivavaka ianao. Raha izay izany ilay izy militsika manaforotra ny loalikantsika amin'izay. Manana fotoana mety any am-piasana ianao, mino fa manana fotoana ivoahana ianao. Mety ao amin'ny WC ohatra dia atsoy Jesosy tena mila anao naiza misy anao amenarana izany ianaro mihitsiny hoe tena tsy mety marina raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka satria mivavaka manampy antsika amin'ny fiainantsika iray manontolo. Olona tsy ampivavaka izany dia ohatran'ny fil tsisy courant. Fil fotsiny izy nangedana kely ka tsy tonga any amin'ny fil io courant dia tsy mandeha io. Na ohatrina vidiny io na ohatrina. Izy ianao ka io fil lafo-drindra eto tany. Tsisy courant io. Dia tsisy dikany. Tsy mandeha. Dia ohatr'izay mihitsy ny fiainantsika. Raha vao tsisy vavaka dia tsy mandeha izany. Na toinona zavatra anananao. Na toinona fiainanao. Mety mieritreritra ianao hoe za nge Jesosy tena sahirana. Eny ka sahirana ianao satria tsisy manampy anao. Normal be izany. Fa mivavaha amin'izay manomboka tsoy Jesosy hoe toa mivavaka ny zanakao. Asa mieritreritra zavatra hafa amin'ny zanakao fa vavaka sandratra. Allo Jesosy ny guide azy fa Jesosy ange tena manana lalana tsara ho antsika. Tsika mieritreritra hoe io seza io mety amin'ny vadiko. Nefa Jesosy miteny hoe tsy io fa zavatra hafa. Amen. Dia rehefa tena hoentinao ambavaka ny zavatra rehetra dia mety ny zavatra rehetra. Hitsangantsika dia hitehaka ho an'ny tenin'Andriamanitra andraisantsika. Alleluia. Alleluia. Raha matsiaro tena manokana ianao fa tena nandray zavatra androany ny mahazava-dehibe an'izany atao hoe olona feno vavaka izany dia saika anao hivavaka miaraka amiko amin'izao fotoana izao. Jesosy io misaotra anao zahay ny afahafanay mandray ny teninao indray androany. Misaotra fa tianao be izay dia ampatsahivinao foana Andriamanitra hoe misy fotoana izay tianao zavatra ho anao nefa manadiny mifandray aminao. Dia androany Andriamanitra natsipinao tamin'ny alalan'ny mpanomponao androany hoe mila mivavaka izay rehetra. Mila tena mivavaka izay rehetra isan'andro. Tonoko fahatanteran'izany ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alleluia. Dia tsika anao fanatitra afaka mipetraka ianao sady lazalaza ny programa rehetra izay eonatsika manaraka indray. Alleluia. Azadino ny zoma manomboka amin'ny 4 amin'ny trampokon'olona analakely. Azadino ihany koa ny sabotsy communion
izay anasanantsika rehetra manomboka amin'ny fito maraina ao amin'ny trampokon'olona analakely ihany koa. Aza dino ao anatin'izany rehetra zany tsy miandry zoma ianao vao mivavaka, tsy miandry sabotsy zany ianao vao mivavaka. Ary aza dino fa hoe misy ny olona entanina hivavaka ary ny olona efa mivavaka entanina mba hanampy ny fotoana hivavahany amin'Andriamanitra. Tsy afaka mitenitsika hoe ampy io fa zao teneniko anao ampy io foana amin'ny fotoana rehetra dia ampy io vavaka foana, feno io vavaka foana. Nandraitsika teo fa ny vavaka dia hirika anankiray ahafahanao fandray amin'Andriamanitra. Tsy afaka niteny mihitsy tsika hoe nyanga tany an-trano dia ndeha hivavaka nefa rehefa tonga aty tsy hivavaka ianao fa afampijerijery fotsiny. Tsy maro ny anatrehan'Andriamanitra ianao raha manao an'izay. Tsika mila mivavaka, manana fotoana ianao hivavahana, hifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Sambatra be tsika satria mbola ampatsahivina. Zany hoe ampatsahivina zany hoe mivavaha ianao, tombony be mihitsy zany. Satria zany ny sitrapon'Andriamanitra ao antsika tsiraray avy. Ny anehoana fa tena tia ianao dia tia mifandray amin'ilay tianao. Ary ny fanehoana fitiavanao an'Andriamanitra dia mivavaha, fampiresahana amin'ny fotoana rehetra. Andeha antsika hivavaka ary hitsangana raha sitraka ao. Vavaka ao amin'ny fanatritsika sady ametraka ny tsodrano avy eo. Vavakantsika Andriamanitra tsara indrindra misaotra anao zahay ny amin'ny teny rehetra izay entinao hanitsiana ny fonay sy ny fiainanay. Indraindray izay Jesosy tady handeha amin'ny fahazarana ka tady andao ny zavatra fototra tokony hanananay miaraka aminao dia ny vavaka. Eny Jesosy tena mila an'izany zahay. Ilainay ampatsahivina aminay Andriamanitra hoe mila mivavaka izahay. Sao zay variana loatra, maika loatra ny hanao ny asa fanompona sy ny asa maro isan-karazany dia manadiny hoe tokony hifandray aminao. Marina loatra ny teny teo Andriamanitra hoe vitanay manao bonjour ny vady sy ny zanaka fa sao dia sanatria adinonay manao bonjour anao Andriamanitra. Alleluia. Andriamanitra ho asehonay amin'ny alalan'ny fahalebiazan'ny teninao anatin'ny fonay ny ahafahanay manambara hoe tena tianay tokoa ianao. Amin'ny anaranao Jesosy ampianaro zahay isan'andro isan'andro atsiaro foana fa ny fifandraisanay aminao no antoka hiaro ny fonay tsy voakasika ny zavatra misy eto tany Andriamanitra. Na nandao ary ny manodidina anao, nandao mpianatra nivadika ny olona rehetra dia nao ampivavaka Jesosy dia tsy niova ny fonao fa ny toetra ho mpanatanteraka ny sitrapon'ilay ray mandrakariva. Zany toe-po zany Jesosy no tianay ho tanteraka amin'ny tsiraray avy ary ho marina aminay isan'andro isan'andro. Amin'ny anaranao mpanjaka masina ilay tsy miova mandrakizay ianao anaovan'iza vavaka izany. Amen. Mialohany ametrahako ny tsodrano dia tiako ny fonao, tiako ianao raha sitraka ao hifantoka tsara amin'Andriamanitra anatin'izany tsodrano zany mba tsy hoe teny averina fa fahamarinana tianao tanteraka amin'ny fiainanao. Amen. Alleluia. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao dia tonoko manokana hitahy ianao ny Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hamindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hanome anao ny fiadanany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Amen. Sarao fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra matoy izao fahafahasoavan'Andriamanitra matoy izao anareo. Dia tahiny Jesosy ampitsikitsikina daholo tsika rehetra ampisehoiny nify dia mbola misy ho fifaliana ao amin'ny tombo miaraka amin'ny Jesosy fifaliana foana. Amen. Alleluia.